raha izay izy nisy mbola atao hoe ny équipe-ny FC Dragon izay isan'ny manana mpilalao tanora azo heverina zany fa tokony hitodika any amin'izay skady zany na ireo mpilalao tanora izay ny mpitantana baolina kitra eto amintsika satria raha milalao naseon'izy ireo izay niona amin'ny équipe tompon-daka avy any ivelany nefa milalao aty amin'ny Ligue 2 dia azo lazaina fa tokony avita zavatra tsara isika raha ohatra ka tena mifototra any amin'izay skady zarina izay fa tsy tokony variana amin'ireo mpilalao izay efa re matetika ny anarany sy efa hoe milalao any amin'ny club lehibe. Ho an'izay skady zandriny izay indrindra ihany koa ary ho an'ny club ny Jet Mada izay hitaka ny vanim-potoana ohatr'izao dia efa manomana sahady zany ny fivahinan'izy ireo amina fifaninanana raisam-pirenena any ivelany sy tanterahany ny volana May any. Ho an'ny latsaky ny 20 taona dia hiatrika lalao raisam-pirenena any Belzika izy ireo any amin'ny 20 ny volana May avy eo dia mbola hiatrika lalao raisam-pirenena fahandroa indray izy ireo any Frantsa amin'ny ity taona ity natony fadahitiany ary zay tamin'ity farany herinandro ity makasika izay mpilalao ny Jet Mada izay. Nahazo fanasana amin'ny faninanana antsoina hoe Eurocup tournoi izay karakarain'ny Eurosporting International Tournament any Hamont Belzika ny équipe-ny Jet Mada latsaky ny 20 taona. Araka ny vaovao nampitain'ny filohan'ny Rohan Surifin sy ny secrétaire général-ny club Andriamatoa Hervé Londremanga dia andray anjara amin'ny faninanana io ny Jet Mada. Ny 20 ny volana May 2024 ka hatramin'ny 2 Jona 2024 no anatanterahana ity faninanana ity. Araka ny nambaran'ny mpitantana ny Jet Mada ihany dia ho fampivelarana ireo tanora eo amin'ny sehatry ny baolina kitra mba hananana izy ireo traikefa sy hanana ny fomba fijery mahatianina sahady no antony hizarana azy ireo amin'ny lalao iraisam-pirenena toy izao. Vola be tokoa no lany hoy Andriamatoa Hervé Londremanga amin'ny fivoahan'ny ekipa toy izao any ivelany nefa rehefa ao ny finiavana sy ny fitiavana ary ny fahavononana ampandrosiny ny baolina kitra malagasy dia anao izay faraherin'ny mpitantana ny Jet Mada andefa ny mpilalao. Hatreto araka ny fantatra dia mpilalao 12 sy mpanazatra iray ary mpitantana 2 no mandrafitra ny délégation-na ny Jet Mada ho any Belzika. Akoatran'ny any Belzika dia mbola andray anjara amin'ny fifaninanana ny raisam-pirenena any Pontery Frantsa izay efa mahazatra azy eo ny Jet Mada ny 7 sy ny 8 ary ny 9 Jona 2024. Vonona ara-batana sy ara-teknika ny mpilalao hoy Maître Hery. Ny fiomanana moa zany dia elaela ihany satria efa elaela lesy mifantatra hoe mety sy déplace kokoa ny vera. Efa ranao mikatany amin'ny volana oktobra tany zany dia efa tao anatin'ny fiomanana tamin'izay zay. Dia zao moa zany sady miaraka fiomanana amin'ny Ligue 2 dia vao mainka mafimafy rehefa presque vonona tsara zay ny lalaka. Inona ny tena hoe omanina amin'le izy dia inona ihany koa ny kriteranareo amin'le hoe mpilalao ilaina miatrika an'ilay faninanana? Efa hitahita ihany moa zany hoe ny fipetraky ny mpilalao any ivelany mahay-baolina sady be vatana. Dia tsika moa zany tsy afaka hoe mametraka critère hoe tsy maintsy ingeza fa tsy maintsy ezoina teo am-pelantanana no nampiasaina. Dia ny zavatra ny-travaillena zany resaka rapidité, resaka fitazonam-baolina, conservation de baolina, maîtrise de ballon zany eo ambony terrain sy ny rapidité ny afanjanany lalao. Zay zany tena namafisina sy anaovana fanomana. Araka izany dia mavesatra ny fandaniana amin'ireo fivoahan'ny Jet Mada any ivelan'ireo amin'ity taona ity hoy ny secrétaire général Hervé Londremanga. Koa miantso ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amin'ny hatramin'izay ny club ny Jet Mada mba hanohana sy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny baolina kitra malagasy.